Sehatra sosialy kosa sokajin'olona samihafa no notoloran'ny ekipy Matovoangy Rajona ary mampianana fanampiana teny amin'ny lampam-panjakana Amboditsiroatra isan'izany ilay zazalahy kely nipohan'ny bomba ny 20 Jona lasa teo isany nahazo fanampiana ihany koa ny fiangonana sy ny fikambanam-behivavy samihafa. Vondron'olona maro samihafa no nahazo fanampiana avy amin'ny ekipa Andramatoa Rajona ary mampianana Voangy vadin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lampam-panjakana eny Amboditsiroatra. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany i Razafy Mahatratra Alain Anissé, tovolahy iray naratra mafy vokatry ny fipoahana grenady teny Mahamasina ny 20 Jona lasa teo. Amin'ny ankapobeny mifamety tsara ny toe-pahasalamany fa hiditra fandidiana fanoterony izany izy izao dia asiana protèze ny lohany satria misy zavatra potika tao dia izay no nangatanay fanampiana vaty amin'ny vadin'ny filoham-pirenena dia mankasitraka tompoko mankatelina fa hitanay sahady fa ho sitrana no mararinay ary mino izay fa tsy aminazy ihany fa na amin'ny olona rehetra izay afaka anatanterana an'izany dia akasitraka amin'izany ihany koa. Nahazo valopy ihany koa ny FJKM Malaza Fenoarivo fanampiana ho amin'ny fananganana toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana. Izahay moa zany ao anatin'ny fankalazana fiangonana amin'ny taona ity dia anjara biriky taderana ny fanorenana trano fidiovana sy fivoahana. Nahazo fanampiana avy amin'ny ekipa Andramatoa Rajona ary mampianana Voangy ihany koa ny fikambanana vonona izay mandrafitra ny andiany voalohany nivoaka avy eo amin'ny centre de formation professionnelle pour les femmes eny Tsimbazaza izay natsangany vadin'ny filoham-pirenena ihany. Nitolorana fanampiana ihany koa i Rasoloniaina Arentsoa Mia, zazavavy kely ivotelo taona monja voan'ny aretina tension oculaire hatrany am-boaka ka lasa jamba. Misy katarakta masony dia mbola tsy mahita izy hatramin'izao efa nididina izy tamin'ny herintaona fa mbola miverina tsy mahita indray zany izy. Tokony hiverina hodidiana tokoa ty farany.